dia efa miarabanareo ilay tokantrano andray ny tena koa ao anatin'izao fandarana step by step izao izay miainga avy aty amin'ny supremacy and perfect. Manasa anareo rehetra indray ary anaraka ny fandaram-potoana rehetra ety amin'ny supremacy and perfect amin'ity androany ity. Dia ao anatin'ny fandarana step by step indray isika amin'ity androany ity mbola ety amin'ny supremacy and perfect hatrany ny fandarana izay alefa eto amin'ny radio télévision ACFF. Step by step saison 1 no arahantsika izay ao anatin'ny famaraparanana tanteraka ireto mpianatra ireto. Eto dia hitantsika fa manao ny pratika indray ny lesona izay vonomena izy ireo dia mahakasika ny mise en place ny crepage zany dia mampiatra an'izay ireto mpianatra enina mianadahy eto amin'ny supremacy and perfect ireto. Izy samy izy moa zany no mifampiatra ny lesona eto zany hoe ny anankiray ataony ny anankiray dia avy eo mifandimby indray fa samy manao daholo ny rehetrarehetra dia samy manatanteraka arak'izay nampianarina an'izay asa izay izy enina mianadahy zany satria izay moa zany ny tanjona dia ny ahaizana ao anatin'izany nefa dia sady mandeha ihany koa ny fijerevana sy fitsarana ny zavatra ataon'izy ireo satria efa ao anatin'ny fotoana ny examen izy ireo dia ny zavatra rehetra izay atao dia mikaonty avokoa hijerevana ny fomba fiasa ny qualité ny asa ny fahazotoana ny rehetrarehetra izay nampianarina teto amin'ny supremacy and perfect dia jerevana ao anatin'ny zavatra ataon'izy ireo avokoa zany. Dia mampanatanterahana ny asa moa zany zareo dia manasa antsika ny tokantrano anaraka ny fandarana step by step hatramin'ny farany. Eto zany dia itsika mikarakara ny larisa zany larisa no anaovany an'izay pratika izay isandratra kosa no mikarakara ny noro ary kandia dia mandray an'ity tête malléable ity zany izay no anaovany ny pratika any amin'ity androany ity samy ny fandimby ianao ny asa avokoa izy rehetrarehetra fa ny tanjona dia hoe ahy tsara ny mampiatra ny zavatra izay efa nampianarina teto amin'ny supremacy and perfect izany mandeha ny fitsarana mandeha ny fijerevana satria efa ao anatin'izay hoe vanim-potoana ny examen izay zareo dia tsy misy zavatra mandeha ho azy tsony ny zavatra ataony ao anatin'ny pratika rehetra ataony mandritra ny tontolo andro zany dia samy ny manao izay avy taniny exercice nampanaovina satria tsaraina daholo zany rehetrarehetra zany. Maro ny kilalao izay hitanao teto amin'ny radio télévision ACFF sy ny fandaharana anisan'izany ity step by step ity izay nampandrosoan'ny radio télévision ACFF izany. Efa hitantsika talohan'ity step by step ity zao ny lalao sozy challenge tamin'ny fotoana tahaka an'izao satria volana septambra tahaka an'izao ihany koa no namara-paranana an'izay resaka sozy challenge izay. Fa eto kosa dia ny step by step indray no kilalao ary efa ao anatin'ny famara-paranana ihany koa ireto mpianatra ireto satria ao anatin'ny phase finale antsika zao rehefa miditra ao anatin'ny fanaovana ny examen izy ireo dia hoentsy ho ela zany ny valiny lalao step by step saison 1 ity izy amin'izy enina mianadahy zany no voaray asa ato amin'ny supremacy and perfect zany hoe ireo nafeny ny fepetra rehetra araka ny fitsarana zay atao dia ny fepetra tamin'ny fampianarana nome supremacy and perfect na tamin'inona zany na tamin'inona. Ao anatin'ity lalao final izay ataon'ireto mpianatra eto amin'ny supremacy and perfect ireto zany hoe ireo finalista enina mianadahy izay ahitantsika ny sandratra ahitantsika ny rosy ao ihany koa ry kandia izay anisan'ny mpilalao ao anatin'ity step by step ity nahatratra an'izao dingana famaranana izao dia tsy zavatra kelikely akory no atrehan'izy ireo amin'izany examen zany fa fitomboan'ny examen nefa hitantsika rehefa ao anatin'izay izy ireo fa tsy vitan'ny iray andro akory izay fanadinana ataon'izy ireo izay fa maromaro mihitsy ny zavatra atrehana satria betsaka ny fampianarana efa nomena tao anatin'ity formation izay nomena an'izy ireo ity no fianona mihitsy ny fampianarana mahakasika ny resaka taovolo tsy nasiana latsaka fa miezaka mandrakariva ny mpampianatra eto amin'ny supremacy and perfect tena hoe manomeny atsipiriany rehetra eny fa na dia efa zavatra efa nampianarina aza dia mbola manampy
manamafy an'izany foana ao anatin'ny tontolon'ny asa zay atao. Zany hoe tena avoaka amin'ilay tanjona sy le vina napetraka mihitsy zany ireto mpianatra reto ho lasa tena matianina ao anatin'ity sehatry ny fanaovana taovolo ity. Fa ho an'izy tsirairay avy kosa ny manao ezaka atonga azy ho voaray ao anatin'le telo voalohany izay ahazo asa eto amin'ny supremacy and perfect. Ny asa moa zany nomena azy ireo satria asa le nitadiavina, tsy fananana asa no natonga an'izao fandaharana izao natao ho fanampiana an'ireo zay tsy manana asa, dia izay no natonga ny supremacy and perfect nanokana an'ity kilalao step by step ity ho fanomezana asa an'ireo malagasy izay tena mijaly amin'izay fitadiavana asa izay. Ka izay azo atao dia nataony supremacy and perfect zany ary tsy nasiana ny fiangarana, fa ho an'izay ny soratra anarana kosa dia nataony tirage. Dia nisy ny tirage dia tao anatin'ny tirage no lany ny 420 mianadahy, dia izy 9 mianadahy ireo kosa no tavela farany tao anatin'ity lalao ity. Dia hifaninana mafy zany izy ireo zay te ahazo asa ato amin'ny supremacy and perfect avy hatrany zany hoe tsy misy tsony ny dingana fitadiavana asa andeha ho atao ho an'izay telo voalohany fa avy hatrany dia voaray ato amin'ny supremacy and perfect. Ny valin'ny examen moa dia tena mbola tsy amin'izao zany, fa ho fantatrareo eto amin'ny radio television nasy efa ihany ao anatin'ny fandaharana step by step oviana ny valindray ny examen. Fa izy ireo aloha zao hatreto dia mbola ao anatin'ny examen ary mbola mitoy izay examen izay fa tsy mbola mifarana akory. Tsaraina avokoa ny zavatra rehetrarehetra ataony dia anjarantsika aloha zany maka an'izay alaintsika ny atokantrano any, ohatra hoe maka ny aray amin'izy ireo ianao dia anjaranao zany mijery sy makafy anazy ary manohana anazy hatramin'ny farany, tahaka ny hoe manohana ny bare hatramin'ny farany hijery baolina mantsy zao rehefa hariva. Dia izao aloha zany zao mbola ao anatin'ny fanomakomanana zany reto mpianatra reto mbola manao ny fianarany, fa ny baolina mbola ao aorianany fianarana satria mbola hariva izy no mandeha zany amin'ity sabotsy ity zany. Fa zao aloha dia mbola manatanteraka ny pratika any lesona izay natao izy ireo izay namezana azy fampianarana dia ny mise en place ny crépage zany, izay no fampianarana menana izy ireo. Dia mampiatra an'izay arak'izay nampianarana ny dingana rehetra izay nomena dia ampiarina avokoa. Dia izy samin'ny mpianatra rehetra ihany no mifanao volo zany hoe mifanao an'ilay pratika. Rehefa avy eo zany sandratra dia afaka karakarainy larisana noro ny mikarakara ny sandratra mety daholo zany, satria izy samin'izy ny lehilahy ihany moa tsy ho karakarainy eto fa irosy ihany moa zany lehilahy eto. Dia izy anisan'ilay mandray anjara ao anatin'ny fikarakarana manao pratika an'ilay vehivavy dia izy moa zany karakarainy rosy fa madame Stéphanie zany karakarainy. Somary miova kely zany ny lohan'le cliente amin'izao, zany hoe ny volotazantsika eny misy an'iny rouleau iny izay eo ambony lohany hodikodiny zareo amin'iny zany le volo. Tsy hay inona ny antony satria zareo no nianatra an'le lesona, fa isika ty atokantrano dia mijery ny fanaovany azy. Ary raha zao moa zany no entina eny an-dalana dia manahoana, fa talohantsika nahita nanao ohatr'izao ihany tamin'ny andro taloha, ohatran'ny mahita misy mitondra volo ohatr'izao, fa ny rouleau ataony eo zany ohatrany tsy plastika indray. Dia samy karakara moa zany dia hitantsika koa akaikaiky eo misy appareil zay no efa nambarako taminareo hoe ny supremacy and perfect dia manana fitaovana raitra ary complet tanteraka, fa tsy mbola aseho aloha le izy satria ny mpianatra mila mahay aty amin'ny base, zany hoe hainy daholo zany ny zavatra rehetra teknika amin'ny fampiasana ny maso, amin'ny fampiasana ny tanana, amin'ny zavatra tsotsotra eo ampelantanana. Fa rehefa tonga kosa ny fotoana izay ilana ny appareil tahaka an'izao dia mampiasa ihany koa izy ireo, satria ny fitaovana dia ampy tsara mihitsy amin'izay hoe momba ny asana coiffeur izay ny fitaovana atao amin'ny supremacy and perfect. Tsy misy hijaliana akory ny fitaovana fa tena manana maro ary manana ny betsaka ary manana ny ampy sy mafeno ny fepetra rehetra amin'ny fanatanterahana an'izay asana coiffeur izay. Fa mampianatra amin'ny mpianatra dia tsy maintsy ampianarina mandeha amin'ny kely izy aloha dia amin'izay eo ampelantanany fa tsy tonga dia hoe avy hatrany dia etehatra amin'ny appareil na etehatra amin'ny zavatra hafa, fa mila manana teknika ary mila kingakinga saina tsara amin'ny fanaovana an'izay asa izay. Dia amin'izay raha ohatra ka sendra misy ny
tsy fahampiana tampoka na misena misy ny olana ao amin'ny appareil dia hainao avy hatrany ny manatanteraka n'le asa amin'ny teknika araka ny nampianarinanao zany amin'ny fiasan'ny tananao sy ny fijerin'ny masonao dia izay ny mazava-dehibe any hoe tsy mirotoroto be toa dia any amin'ny appareil no ampianarina azy ireo. Tsy hoe tsy ampiasan'ny fitaovana raitra dia raitra kory izy ireo rehefa miasa atao amin'ny supremacy and perfect, ary tsy hoe tsy ampianarina ny momba indreny appareil avo lenta ireny ihany koa izy ireo fa tena ampianarina mihitsy izy ho hainy daholo ny zavatra rehetrarehetra momba izay asana coiffeur izay, fa mandeha tsikelikely izay le hoe step by step dia mandeha step by step dia kaky tsika efa maninona ary ny volony sandratra misaviritaka be nefa coiffeur izy dia anisan'le mbola vao mikarakara ihany koa an'le volo, zany hoe na mpifamadihana tahaka an'izao le karakaraina le volo dia mifanao pratika zareo dia mifamadibadika eo dia izay mahatonga ny mety misaviritaka ny volony zareo fa tsy hoe coiffeur hono izy dia jerevo ny volony na misamaritaka be na ohatran'izany, fa ao anatin'ny fianarana izy ireo ka tsy ahita volo milamina aloha zany tsika satria mbola ao anatiny fanaovana n'ilay pratika zany zareo amin'izao fotoana izao. Misy zavatra ianarana ao anatiny ity exercice ataon'izy ireo androany ity dia ny mise en pli sy ny creupage zany, dia izy ireo moa zany mahay tanteraka ny momba izay fa tsika mijery mety ohatr' izao angamba zany le izy fa ny fanaovana azy dia zareo ihany mahay ny teknika mahakasika an'izay. Sady efa ao anatiny tsirairay avy ihany no tia hijery baolina amin'izao fotoana izao, sady miasa ny baolina ao anatin'ny saina foana satria anisan'ny malagasy koa moa zany izy ireo fa tsy hoe vazaha na dia fotsy hoditra aza ny sasany fa anisan'ny malagasy mankafy baolina kitra, indrindra hoe tafiakatra any amin'ny phase finale izany ao anatin'ny lalao famaranana ny ekipa pirenena malagasy dia anisan'ny malagasy izy dia mba hijery an'izay baolina ny Barria de Madagascar izay fanandrina amin'ny Marocanina izay. Anjaran'ny noro indray zany zao ny mikarakara any sandratra satria teo noro natao nanaovany pratika zany dia mifamadika eo izy ireo dia mametaka n'ity arolo ity izay tsy fantatra mihitsy aloha zany hoe inona le zavatra tadiaviny ao anatin'le izy, fa izy ihany mahafantatra ny zavatra ilainy sy tadiaviny ao anatin'ny fanaovana an'ity exercice ity dia anisany mipetrapetraka makaina indray zany isandratra aloha ao anatin'izao pratika izao. Dia anjaran'ny noro indray ny miasa dia tahaka an'izay ihany koa i Jessica sy Larissa, anisan'ny zareo indray no mifanao, Larissa indray zany no coiffeur ary Jessica no cliente dia mitoy ny fampidirana n'ity appareil ity maniny ny appareil inona ny asany iny mety mahaliana antsika le izy hoe inona zany ny asan'io appareil io, fa rehefa mianatra momba ny asana coiffeur ianao dia hainao reny hoe inona zany no asany, fa izy enina mianadalo zany no mianatra anazy sy mahafantatra ny zavatra tadiaviny ao anatin'ny fampiasana ireny appareil avo lenta ireny aty amin'ny asana coiffeur izany. Rehefa misokatra moa ny supremacy and perfect zany hoe ny salon de coiffure eto amin'ny supremacy and perfect dia ho hitantsika ihany ny makasika an'izay fitaovana anana ny supremacy and perfect izay fa amin'izao fotoana izao aloha dia ao anatin'ny formation ireto mpianatra ireto ao anatin'ny fiadivana ny telo voalohany miady mba azo asa zany, izay le izy hoe miankina fitiavanao rehefa tianao le asa dia hainao azy lay manatanteraka lay fampianarana sy manaraka ny atsipriany ny fampianarana nomen'ny mpampianatra zany, fa raha ohatra zao ka tsy tiany izy enina mianadahy zany ty asa ity dia tsy ho tafiakatra ty amin'ny finale mihitsy izy aloha ary mety tsy azo ihany koa ny amboara lay telo voalohany, fa rehefa tena tiany le asa dia miady ny lalao satria tiany le asa dia samy tsisy manaiky ho resy ao anatiny ty fifaninanana ity. Marihana fa mifaninana zareo fa tsy hoe vitany hoe manao formation fotsiny dia zay, fa mifaninana satria iady mba hanana asa avy hatrany izay azo asa ato amin'ny supremacy and perfect zany izy enina mianadahy.
izy ireo na hitantsika hoe milalao volo isan'andro aza, zany hoe manao asana volo foana, mikarakara, manao coupe, manao brushing, zay teknika rehetra mety ho ataony dia efa ohatrany hoe efa mahazatra azy ohatra izay ny manao an'izay isan'andro. Fa rehefa tonga kosa ny vanim-potoanan'ny examen dia tsy maintsy ao ilay fitaintainana, hoe mitaintaina satria miatrika fanio zany vao tena mahatsapa hoe ao anatin'ny fifaninanana marina za satria misy examen le izy dia eo ianao vao mahatsapa mihitsy hoe tena hifaninana, anahoana ny note ananako, anahoana ny adversaire, so dia manana tombony kokoa izy mihoatra anahy. Dia tsy maintsy mitaitaina sy mitebiteby tahaka ny mpanao examen rehetrarehetra ihany, ireto mpianatra eto amin'ny supremacy and perfecta ireto fa tsy hoe anka zay efa zatra manao volo dia tsy mampitaitaina le izy fa zany hiatrika an'izany valiny zany rehefa avy eo fa nampitaitaina inge iny valiny farany iny le nisy an'iny fanokafana valopy iny tena hitako hoe nampitaitaina be mihitsy mahita an'le hoe hoany zay mahazo ny menamena any amin'ny farany indrindra ao anatin'le taratasy ao dia kartarozo izy ny fitenenana izay dia hoe mandeha mody izy zany tsy manohy intsony ny formation ho any zay mahazo ny maitsomaitso kosa dia mbola tafiakatra ao anatin'le lalao famaranana izy. Mampitaitaina be le izy satria sady mifonofony be lay valopy tamin'iny dia mbola mifono taratasy fotsy, mifono taratasy maitso, mifono taratasy mena, mandra-pahatonga ny amin'ilay tena cœur kely maitsomaitso na menamena. Miandry an'izany tena hoe mitaitaina ary misy tena hita hoe mivady ho mihitsy eo ampiandrasana an'le izy. Maika fa hoe final ity ry valina examen final manahoana zany ny fitaintainana, fa ianareo any tokantrano aza mijery fotsiny ianareo indray nefa vaky fozy izy ny fitenenana, tena hoe tsy mahazo aina mihitsy ao tokantrano hoe izy ary no tafiakatra, inona raha valin'eny norona, inona ny valin'eny sandratra. Tena mitaitaina dia mitaitaina maika fa izy ireo zay ao anatin'ny fifaninanana, afa-tsy hoe tena matoko be ny tenany izy satria nianatra tsara izy dia nanao pratika tsara ary nanao tsara tany amin'ny examen nefa na izany ary zany hoe miatrika valina lalao zany tsy moramora fa tena tsy maintsy ao le fitaitainana sy tebiteby be mihitsy ka mba tsy hatonga an'izay mba hoe maivamaivana zany, mba hoe maivamaivana le tebiteby dia ataovy tsara zany ny examen anareo enina mianadahy. Arao tsara ny toromarika sy ny fampianarana amin'ny supremacy and perfecta fa aminareo eninareo zany no angalaina telo izay tena faratapony mafeny sy manaraka tsara ny fampianarana nomeny ny supremacy and perfect. Anisany tena mankafy ny baolina kitra ihany koa moa zany izay eto amin'ny supremacy and perfecta, indrindrindrindra ireto mpianatra izay manao teny Madagasikara ireto maitso fotsy mena, izay anisany maka ny bary dia Madagasikara satria anisany malagasy mitovy amin'ny tena ihany koa ireny, sady mba tafiakatra ao anatin'ny phase finale ny ekipa-pirenena malagasy dia ahoana ihany koa moa tsy hijery dia samy mankafy moa zany dia mijery an'ity baolina ity anahoana ny valiny lalao amin'ity androany ity dia ho hitantsika ny valina izay moa zany fa dia manomboka ny fijerevana ny baolina ity amin'ny supremacy and perfect. Baolina tena matin'ny baolina orakoraka tsisy ohatr'izany eto amin'ny supremacy and perfect satria anisany mankafy tanteraka ny bary dia Madagasikara ireto mpianatra ireto dia zavaka izao hitantsika izao dia tsinjatsinjaka tsisy ohatr'izany tamin'ity fahafatesana voalohany amin'ny baolina izay nataon'ny ekipa-pirenena malagasy ity. Sady eo ny fifaliana no ao ny fitaitainana satria hoe ho andresy marina ve ny ekipa-pirenena malagasy sa anahoana atsinjaka tsisy ohatr'izany raha vao mitarika baolina ny ekipa-pirenena malagasy dia efa tena mitsinjatsinjaka tsisy ohatr'izany. Ao anatin'ny tena fitaitainana sy fifaliana tsinjatsinjaka raha vao mahita mitarika baolina moa zany dia orakoraka tsisy ohatr'izany satria manana tompony ny Madagasikara amin'izao fotoana izao satria ray no ohatra ny baolina dia mbola samy manaraka hoe anahoana ity lalao androany ity, anahoana ity fifaninana ny barea dia Madagasikara amin'ny ekipa-pirenena marokanina ity dia mifantoka ao anatin'izany tsirairay avy ary.
efa natafiditra baolina ry zareo Marokanina raisiray zany ny baolina amin'ity anio ity efa manomboka mitaitaina dia mitaitaina izy amin'izy ireo indray no azo ny fandresena ny ekipa pirenena malagasy ry zareo Marokanina izany. Dia hitantsika moa zany nitoyany fa mbola mijery izay ety amin'ny supremacy and perfect anisan'ny makafian zany baolina kitra izany fa ny fandrina dia ho azy ny Madagasikara ny fandresena amin'ity lalao ity. Una tana le Marocana rempeka oso deri untsana le papale Malakasiana le Ifanafaty baolina fandroa indray eto ny ekipa pirenena Marokanina efa malemy dia malemy moa zany ny mpijery baolina reradreraka mahita an'ilay fivadiky ny lalao nefa mbola manana fotoana kosa ahafahana mijery dia somary courage kely rehefa mahita baolina tokony ho faty tsaratsara fa anisany tena manohana ny bary dia Madagasikara ireto mpianatra eto amin'ny supremacy and perfect reto ka tena tafiditra tanteraka ao anatin'ny fo mihitsy le baolina ato ka dia misotro kely ny rano mangatsika aloha na ny hoe jus mangatsika zany ao anatin'izay maty sa tsy maty feno rosoroa ny baolina nafaty ny ekipa pirenena malagasy rosoroa zany baolina zao miady tsara ny lalao tsinjaka tsisy ohatr'izany fandizana tsisy ohatr'izany satria tena miady dia miady ny baolina eto zany dia mila mitazona tsara kosa ho an'ny ekipa pirenena malagasy hoe hitazona amin'ity lalao ity ve azo ny fandresena sa manahoana vao mainy miakatra dia miakatra ny fitaitainana zany ny mpifaninana mijery baolina zany any maty soma tsara ny baolina tsara tareha ny fampidirana ny baolisy somary nisy erreur kely ny antenne teo dia nisy tsy fetezana kely tamin'ny saritsika. Ny baolina fahatelo moa ny ekipa pirenena Marokanina dia somary ketraketraka kely ny mpijery baolina kanefa manohana hatrany ny barea de Madagasikara satria zava-dehibe zany hoe fatafakarana tany amin'ny dingana famaranana izany izay mbola tsy nisy teto amin'ny lalao baolina kitra ho an'ny aty amin'ny faritra Afrika izany zay. Dia izay indray ny namarana ny fandaharana step by step tamin'ity androany ity dia mirary soa anareo any tokantrano any aza mafoina masaraka ny fandaharana ato amin'ny radio televisionna CVF ihany koa dia ao no ahitanao sosony tsara rehetra dia aza tino ny fandaharana step by step ho amin'ny rapitsindray dia mametraka veloma mandra-peona ho aminareo any tokantrano any veloma tompoko.